tsy amin'ny alahelo ary tsy amin'ny hatezerana, tsy amin'ny fo ny terena velively izahay mizara vaovao aminareo eto fa amin'ny fo feno fitiavana. Nohon' zany dia atolotra anareo ny arahaba tompoko lahy, arahaba tompoko vavy satria tonga tsy miarahaba ho namany tezitra ka izany indrindra no antony anaovanay anareo fiarabana. Ny voalohany hanombontsika ny vaovao izay ho lazaintsika eto. Fa mialohany hitantarantsika ny vaovao sy hilazantsika ny zava-misy eto amintsika dia azadiny foana ny miabone ny chaîne antsika, indrindra manisy j'aime ny video ary mametraka ny commentaire ihany koa. Nde ary ataontsika izany fanaovana abonnement izany ary toy izao ny fanaovana azy. Ny voalohany ho lazaintsika amin'izany moa dia resam-pivavahana, resaka pastera Voaheloka Higadra moa izy ty. Voaheloka Higadra 7 taona an-tranomaizina, ny pastera iray malaza any Brooklyn. Fantatra amin'ny anarana hoe évêque Bling moa ity pastera ity noho ny fandobana ny compten'olona iray amin'ireo mpanaradia azy, izany hoe compte bancaire. Hitantsika amin'io sary moa ny sarin'izany pastera izay Voaheloka Higadra izany, koa dia ampahafantarina ho an'izay mbola tsy mahafantatra. Rehefa voalaza ny mikasika an'izay pastera Voaheloka izay, ndeha isika hilaza ny hafa manaraka izay tsara ho fantatra sy ny hafa manaraka izay tokony ho lazaina ihany koa. Anisan'ny tena nahatalanjona ny maro sy nahagaga ny maro ihany koa ity zavatra anankiray ity. Ity tranga ity moa dia resaka Harriet Green no vehivavy kahidy indrindra eto an-tany ary efa nodimandry ny tenany ankehitriny. Izy no Harriet Green, vehivavy nofaritany Guinness Record fa vehivavy kahidy indrindra eran-tany. Tsy mividy afa tsy mofotonta mo izy ary akanjo iray ihany no anaovany ary ilay moritongotro ilay akanjo lavabe iny ihany no sasany rehefa manasa izy fa tsy mba mampiasa savono. Tsy madio ary nanodidina ny $200 ny harena nananany niaina nandritra ny 4 taona izy. Anisan'ny tena nahatalanjona ny maro moa ny mikasika an'izay Harriet izay ary tena be dia be arak'izany ny olona izay talanjona sy gaga rehefa naheno io vaovao nisy io. Ny sasany moa nilaza hoe tsy kahidy izy fa miafy satria mba te hanan-karena sambatra zao ny taranany hoy ireo zay milaza. Ny dirantsika fahatelo manaraka dia ity vaovao anankiray ity, anisan'ny tena vaovao tsara ho fantatra ary tsy tokony atao latsa-danja ihany koa ity vaovao ity. Ity moa dia resaka fandriam-pahalemana na hoe resaka polisim-pirenena. Lavon'ny polisy tetsy amin'ny Maremasay Idodoly mpanao fanafihana mitam-piadina. Lehilahy iray mitondra ny solona anarana hoe Dodoly izay ikuizana amin'ny fanafihana mitam-piadina eny amin'ny faritra Analamahitsy sy ny manodidina no lavon'ny polisy teny Maremasay ny Asabotsy 12 Jona 2024. Maro arak'izany ny fitarenana voaray mikasika tranga halatra miharo vono sy ny fanafihana mitam-piadina amin'iny faritra iny. Nametrahana velam-pandrika ity jolahy ity sy ireo namany miisa 2 ny 12 Jona 2024 lasa teo. Nifanehatra tamin'ny polisy izy ireo ka lavo Idodoly raha tafiporitsika kosa ireo namany 2. Raha ny fantatra dia jolahy mpamerikeloka ity maty voatifitra ity ary efa nifonja teny Antanimora. Mitohy hatrany ny fikarohana ataon'ny polisy-pirenena nohon' izany dia isaorana ny polisy-pirenena noho ny ezaka izay nataony izy ireo satria lavo ilay jolahy malaza manao fanafihana mitam-piadina. Resaka fandriam-pahalemana moa iny ka izany indrindra no antony nilazako tetsy am-piandohana hoe tena tsy latsa-danja ity ary anisan'ny zava-dehibe ihany koa. Ndeha isika hijery indray ny fanehoan-kevitran'olona tao anatin'ny tambazotan-tserasera izay tsy mitsahatra maneho hevitra ary tsy mitsahatra maneho ny fomba fijeriny. Hojerentsika vetivety izany ary isika rehetra koa dia afaka maneho hevitra ao anatin'ny comments, izany hoe ao anatin'ny commentaire satria izay no antony fampitafitafantsika eto mifanakalo hevitra sy mifampizara fahalalana indrindra miady hevitra amin'ny zava-misy malaza eto amin'ny tanintsika. Raha vao miresaka an'ity firenena ity moa isika dia tsy afaka miala amin'ny lalatina satria izy dia anisan'ny olona izay be pitsikera ary anisan'ny olona izay be mpilaza ihany koa. Ka izany indrindra no nilazainy ity namana ity rehefa naneho hevitra izy toy izao moa ny fanehoan-kevitra izay nataony. Lalatina ne olona faible, ireto critère vitsy manaprofo izany hoy ity namana ity. Tsara nanao débat TV tamin'ny olona iny fa ny azy dia monologue ao amin'ny RNM sy TV Plus akamany ihany. Ny mpanao gazety tsy mahasama manontany azy fa mihainy fotsiny.
mihitsiny. Ny faharoa manaraka an'izany hoy ity namana ity dia nanipibiny aza very eny ny commentaire tsy samy mifanandrina amin'olona, ary ny fahatelo ilazana fa hoe faible izy dia vavabe tsy misy limity, manaprofo ny fahalemeny izany zavatra izany hoy ity namana ity raha naneho ny heviny. Rehefa namoaka io hevitra io izy dia be dia be araka izany ny olona nankatony hevitra izay navokany ity namana ity, satria ity namana ity dia anisany azo lazaina fa tena be mpanaraka be ao anatin'ny Facebook, ka ireo mpanaraka azy koa dia nanampy sy nanohana io hevitra izay navokany io. Anisany olona nanohana ny hevitra izay navoakany iny zoky iny rehefa nanao fanambarana izy dia ity namana anankiray izay mitondra anarana hoe Tanora Tongasaina ity. Sako manao fasefasy amin'iny raha eny amin'ny Real TV fa ataoko tsy mahita lalana ivoahana avy ao iny hoy ity namana Tanora Tongasaina ity. Fa ny sasany kosa nilaza hoe femme forte iny sady intouchable, novavable ary molotrable. Noho izany dia tsy azo irafirafana iny satria tena manana ny maha izy azy. Zay moa ny azontsika lazaina ny mikasika an'iny koa dia ampahafantarina isika rehetra fa ho an'izay manan-kevitra mikasika iny fanambarana iny dia apetraho ao anatin'ny commentaire foana ny hevitranareo rehetra. Ndeha isika hilaza sy hiteny ny mikasika zavatra hafa izay tokony ho tenenina sy ny zavatra hafa izay tokony ampahafantarina. Tsy hay moa ny tsy ilaza mikasika an'ity zoky ity satria ny tena mampiavaka azy dia mahita zavatra izay mbola tsy hitan'olona ary mahita zavatra izay mbola tsy mivoaka. Rehefa tonga ny fivoahany ny zavatra iny dia mikonfirme foana ny olona rehetra fa eto izy dia namoaka indray ny resaka izay mbola tsy hitan'olona. Toy izao moa ny resaka izay nataon'ity namana ity. Raha ny resaka anatiny aty a Paris sy Europe dia tsy ho ela dia ho avy hanatrika fanasana azy manokana aty Europe amin'ny fomba tsy ofisialy ny panina teo aloha. Efa fantatra ihany koa ilay masivoa vaovao izay ho avy any Madagasikara ny volana août ity hoy izy hatrany raha namoaka ity fanambarana ity. Andrasantsika moa izay mety ho fahamarinan'izay na tsia fa rehefa tonga moa izay dia tsy maintsy ho hitantsika ihany hoe marina ve ny zavatra notenenin'ny Flery sa tsy marina. Ny manaraka izay hodirantsika ihany koa dia tafiakatra hatramin'ny 400 ireo moto nigiazana nampidirina fourrière noho ny tsy fanarahan-dalàna tao anatin'ny 3 andro nanaovana ny opération Dona. Nahatratra 700 ny lozam-pifamoivoizana tao Antananarivo tao anatin'ny 2 volana, izany hoe teo amin'ny 12 May ka hatramin'ny 12 Jona, ka 5 avy amin'ny kodiaran-droa, 5 namozana ena izay avy amin'ny kodiaran-droa avokoa raha ny fanazavana hatrany. Tsara ho fantatra moa izay ka izany indrindra no antony ilazana izany ato anatin'ity video ity. Ny hamaramparana antsika resaka ato anatin'ity video anankiray ity dia ireto hitantsika amin'ny sary ireto dia any amin'iny faritan'ny Toliara iny. Toy izao ny Toliara rehefa alina mahafinaritra ary tena mahatalanjona, noho izany dia manasa ianareo rehetra hitsidika any Toliara fa tena tsara tokoa any Toliara. I Toliara raha teo moa dia manana terme hoe Toliara tsy miroro ary Toliara meilleur. Meilleur tokoa Toliara satria hitantsika amin'ny reto sary reto fa tena madio ary miavaka ary indrindra calme ihany koa. Mahafinaritra koa dia araka izay efa nolazaiko manasanao hitsidika any Toliara fa tena mahatamana tokoa io tanàna io. Izahay moa dia mandalo matetika amin'ity tanàna ity fa tena mahafinaritra tokoa raha izany Toliara izany. Zay koa no namarana antsika ny resaka tato anatin'ity video ity fa mbola manasanao hatrany ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay misesisesy ato. Zay fa tsy ataonay lava ny resaka hametra veloma izahay ody izahay Saodia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay. Gaby oye tsao amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay.